ahoana marina. Leo ny fitondrana hatramin'ny firenena any ivelany. Efa lantsy anjery. Raha ny fomba fiasa sy fanaony zao fitondrana zao tao anatiny 5 taona latsaka kely izay. Tsy misy drafitra miova. Fa ny teo ihany no avadibadika. Miala ny anarana vatsy tsinjo, dia akaly tsinjo, tonga hatramin'ny diplôma tsinjo, mba amitehana ny fiainam-bahoaka. Firotoana moa izay nanaovan'ny Rajoelina fizaram-barite tsy de roa, fa nampiova ny fiainan'andra malagasy ve? Nampitombo ny vokabarite eto Madagasikara ve ny fanaovany ireny? Tsy ireo ivelan'ny fitondrana ihany no miezaka nanome sosikevitra, anitsy amin'ny lavin-javatra samihafa, fa hatramin'ireo ray sambo amin'izao fitondrana izao, sy ireo heverina koa, fampanaradia azy nanomboka tonga saina, sy efa tonga saina, dia nisintaka satria hita fa tsy nahavoaolana hatramin'izao ny fampanantenana pokaty, sy ny tsy fitazomana ny teny nomena, ary tsy fahamenarana mamita-bahoaka. Anio ianao milaza fa tsy maintsy ampidinina ny vidin'ny solika. Rampitso milaza indray fa tsy maintsy ampiakarina. Anio ianao milaza fa tia tanindrazana. Rampitso mipotra ny nafeniny. Fa ay ianao nangataka zoam-pirenena tamina firenekafa. Nandritra amin'ny fotoana ny tantananao ilay firenena lazainao fa tiana. Aiza ihany ilay fampandrosoana tsy vitany hafa tao anatin'ny 80 taona, hoe ho tontosaina anaty 5 taona. Nipotra tamin'ny vato aman-kazo ve izany? Ireo hôpitaly mpanjakana sasany toy ny Hasira, izay niorina tamin'ny taona 1970 sy ny hôpitaly Befelatanana. Nosainao milaza fa tsy mbola nisy nana hôpitaly tao anatin'ny 80 taona. Toy izay ihany koa ny Kanjarabe Mananjara. Raha manara-penitra no resaka, azo lazaina ho manara-penitra ve? Ireo EPP mitete tafitrano sy manara-pofona. Manara-penitra ve ireo biro-panjakana? Vao naoriny zao fitondrana zao, no mirodana ho azy ao anatina 3 andro. Ny tsapa ankehitriny, dia manara-penitra tsy vitambely rano ny fiakaran'ny vidim-piainana. Manara-penitra ny fiakaran'ny gasy miamahantra fadiran'ovana. Tena manara-penitra ny firoborobon'ny delestage. Manara-penitra tsy vovambely rano ny fivoahan'ny arem-pirenena any ivelany. Eo ihany koa ny kolikoly. Efa tsy mandady intsony Madagasikara vokatr'ilay vely rano manara-penitra, fa mandady noho ny fampitehany tsy fahaiza-mitantana. Tsy mahita vahaolana manoloana ireo kitoto sy ny gaboraraka toy ny fanadinam-panjakana, miparitaka mialohan'ny fotoana ny lazaadina, ankoatra ny fitadiavana ilay antsoina amin'ny teny vahiny hoe bouc émissaire na sorona, ho atao tompon'andraikitra ahafahana iteny fa hoe Tsimboza. Dia tsy tahotra tsy henatra izy milaza amin'ny fizarana vary ataon'ireny fa hoe somary gaga izy raha nahita ireo vahoaka marobe ny lahatra izay mitondra arona kely avokoa. Ny miaraka amiko izy, tsy arona kely fa gony avetrany fa efa fomba fahiny izany. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe tokony ireareana ve izany sa tokony amenatra? Endrika mampiseho izany fa tsy eraky ny arona kely fotsiny no manahirana ny vahoaka ankehitriny, fa efa gony noho ny fitantanana sy ny politika mampahatra vahoaka no dikan'izany. Matoa betsaka no milahatra eo, dia mitombo ny malagasy sahirana. Enatra izany andre matoa filoha, ary ianao mihitsy no miantso ireny olona ireny ho sahirana. Mpitondra ve ianao? Dia sahifaly fa hoe betsaka no sahirana tonga milahatra vary zaraina ny vahoaka. Tonga vasaina ry malagasy, fa tsy ampiova sy ampivoatra, fa ny andetika fiainanao ho any ambany tonela no tanjon'ny fitondrana Rajoelina io. Raha ny fasahiana, mirehareha fa mitombo andro manalina ny olona sahirana, tonga milahatra vary any aminy. Tsy misy tombontsom-bahoaka loatra ny fomba fitantanana, fa fitiavan-tena, anka le sotofoka hatramin'ny vahiny. Tao anatin'ny 720 taona ny fifandraisan'ny Madagasikara tamin'ny Norvège, izay nantomboka tamin'ny fahatongavan'ny mpitovy fivavahana, nandalo tamin'ny lafin'ny toe-karena, ny fanabeazana tamin'ny fanjakana Ravalomanana, dia isan'ny nanampy tamin'ny tontolo ny fanabeazana, ka isan'ny nazahoana ireny kit skolera ireny manodidina ny $100 isan-taona. Efa tany amin'ny Oktobra 2024 no fantatra fa anesorana ny masoivo teto, na dia ny Aprily 2024 aza no tonga teto ny masoivony. Isan'ny tsy mampirisika ity firenena ity raha iasa amintsika ny firongatry ny kolikoly eto, na tsy voalaza ofisialy aza. Tsara ny manamarika
fa zarotiny tanteraka amin'io izy ireo, ary izy no isan'ny mitana ny laharana tsara indrindra amin'ny firenena tsy misy kolikoly indrindra eto ambonin'ny tany, satria anatin'ny 5 voalohany amin'ireo firenena maneran-tany eo amin'izany filaharana izany. Isan'ny manana vahoaka ambony fari-piainana sy tena miadana eto ambonin'ny tany Norvège, ka isan'ny antom-pahombiazany ny fahaiza mitantana sy ny fifehezana ny kolikoly. Manara-tsendrika any Madagasikara trany amin'ny tontolon'ny diplomasia ny tahaka izao, ary tsy de fahita firy ny fisina maso ivo sy ny firenena mangoronetany izany raha tsy korontana ao amina firenena iray. Amin'izao de notapahany Norvezy io ny fifandraisany amin'ny Madagasikara. Izany ve no atao hoe fahombiazam-pitantanana? Tsy mahatonga saina ve izany hoe mialentika ity firenena ity? De toy izany foana ny fomba hitantanana any Madagasikara, miezaka mikaroka zavatra fa mba amiliana saim-bahoaka. Ankehitriny hatramin'ireo firenendehibe any ivelany tofoka sy leo ny fitondrana. Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?